Ny fandarana ici magazine dia faly miarabantsika rehetra amin'izao takarevany alahady 4 desambra izao. Ny 10 desambra dia andro maneran-tany ho an'ny tany amin'ny teny frantsay journée mondiale des sols ka iompana manontolo amin'ny tany sy ny rano ny fandarantsika ka any amin'ny tapany avaratry ny nosy no hitondran'ny fandarana ici magazine antsika tena vontoatiny lohahevitra dia ny fitaizana ny tany mba hamokatra natao inona rotsakorana izany hoe mifampiankina ny tany sol sy ny rano izay manamando azy sy mahalonaka azy ka alohan'ny hidirantsika amin'ny resaka momba ny tany dia ho resantsika aloha ny rano ka ho any Nosbe sika any Nosbe Elville zany hoe any amin'ny faritra Diana. Any Nosbe dia misy farihy 20 izany hoe tokony ho ampy tsara izany farihy 20 zany hamelona ny nosiny Nosbe. Amin'izao fotoana izao nefa dia somary sahirakirana amin'ny lafin'ny rano zareo Nosbe, ny antony dia tsotra manomboka miharitra na atahorana ho ritra ny farihy efa manomboka mihaiva ny havon'ny rano satria misy mitetika ala, misy mitevy, misy mandoro, manao charbon ary ireo farihy ireo amin'ny ankapobeny na izay hoe isa 20 zay dia efa midika zavatra isa manakasina ka ireo farihy ireo dia amin'ny toerana manakasina avokoa noho izany misy ny manimbazimbaka sady manimbazimba ny zavatra masina ny manimba ny tontolo iainana ny vokatra zany dia tsy ampy ny rano any Nosbe na ny rano hambolena izany ary na indrindraindrindra ny rano hosotroana. Raha tsika ary ny fanadihadiana miaraka amin'ny télévision malagasy any Nosbe. 109 569 isan'ny mponina eto Nosbe tamin'ny fagnisagna izay natao farany teo ka heverigny fa efa miakatra izegny amin'izao fotoagna izao. Magnoloana izegny dia manana mpanjifa rano ny Jirama eto Nosbe dia tombanana eo amin'ny 3800 izay mampiasa sy mandany rano eo amin'ny 8000 mètres cubes isan'andro. Io ny mpanjifa sy rano lany hita eo anivony Jirama fa mety maro sy be mihoatra an'io ny fandaniana sy isan'ny mponina mampiasa rano nefa mbola tsy tafidriky ho mpanjifa ny Jirama. Midika izegny fa tsy maharaka ny rano, mbola misy fotoagna tapaka sy mijaly rano koa ny mponina satria mihamaro ny olo sy orinasa ary fihitarany tanàna ka samy mampiasa sy mitady rano isan'andro. Eo koa ny fahatoezany fotodrafitrasa satria mbola tamin'ny taogno 2009 mba nisia ny asa maventy teto Nosbe mikasiky fotodrafitrasa fampidirana rano. Eto Nosbe dia manana farihy 20 ka hatahoragna ho ritry ny ankamaroan'izy ireo noho ny tetikala sy fagnanaovagna charbon fa indrindra iamparibe izay farihy fangalany Jirama rano ampiasain'ny vahoaka andavanandro eto antoerana satria marary sy mihasimba ny magnodidigny io farihy io noho ny afitsiko ireo fahavalony atiala. Eo ihany koa ny tsy fitandremana sy fagnanaovagna tsiramby ary tsy fagnajagna ireo faritry misy ny tanymasiny satria ankamaroany ireo farihy eto Nosbe dia saiky faritry na tanymasiny avokoa ny ankamaroany ary mbola maro ny olo mitana sy miaro ireo sotoavina ireo eto Nosbe. Farihy magnodidigny eto Komaiky tamin'ny 1947 misy tidy nataondreo bazary io nizaha azy io mba nahita tamin'izay fotoagna agny amin'ny 67 mètres ny alalignany rano tao. Tamin'ny 2017 nandeha tao 49,5 alalignany farihy amparibe. Ny antony maro zeny fanapatapahagna azo tsy andrariny amindreo farihy ireo. Resisiny farihy ireo kivetiny farihy ireo angalan'olo raha maro karazany. Misy sasany mamboly, izao fa mahay miroso koa hagnano tanàna ny sasany. Ity zegny tany teto na be zahay hainay zegny raha mifoto amin'ny farihy aby. Tany zay manakasina. Ke nizahanay zao nanjarina diona ny farihy zegny malany fagnazay nahandra fady ro miasa hato nahandra sifady iro hato baka io ataon'olo fisegna zegny am'le rano ty koa raha madagazay zegny isehan'olo o nasagna o zegny isegna nijorika agnatin'ny raha malokindreo zegny ataondreo agnatin'ny rano
fa tsy mety fa tany ty zegny tegna zahanareo zegny fidiovanareo zay fa mandobaka totoriana zegny miasa ataondreo agnatiny any. Managna borne fontaine publique misy 166 izay miparitaka agny agnivon'ny fokotany maromaro eto Antoerana, izay ahitagna olo eo amin'ny 1600 isan'andro ny mantsaka na mangala rano amin'ireo borne fontaine publique eto Nosbe. Voatery mandeha na mampikarama olo mantsaka amin'ny vovo na amin'ny toerana lavitry ny ponina satria ilaigna amin'ny fiainana andavanandro ny rano ka mangataka izy ireo mba tokony zavagna vaolagna malaky sy maharitry ity resaka rano eto Nosbe ity. Problemenay ranonay tsy mandeha. Zay mifôha rango amin'ny 3h du matin ndraiky jusqu'à 6h marandraigny. Efa ela petrarana teto tena mijaly rano. Ny vovo amizay koa nefa tsy azahoana rano mihitsy fa ny andro mafana, ny rano tsy misy. Zara raha mahazo rano 3 zeriganina ao anatin'ny ray andro. Ndao atsika mba hisakana ireo olo manapatapaka kakazo reo. Mba jereo lalagna mamey atiala io fa lasa lavitry loatra. Lalagna natsangana rano ta 1960 mba lampiatregny atreto tsy jiren'olo. Izo koa tsy hitadiavatsika solution fa riny ato atsika megnine atsika miara tsigaky fa rano ny fototry fivelomatsika. Ke ny razambe taloha zegny nagnano arak'izay vitandreo nagnaja le tanymasiny jiaby. Manana hasy manokana ty ny kakazo manodidy tanymasiny jiaby fa voatetetiky fa manjary saribô vankobay mahazo ny vahoaka eto Nosbe zany. Na eo aza niezaka ataony tompon'andraikitry dia misy ihany ny mbola minia mamotiky ala sy magnano charbon tsy ara-dalàgna ka nisy ny fijotsoagna tampoko izay nataony ekipa avy eo agnivony sampandrarany rano sy ny ala sy mpitandro filaminana ary ireo vondron'olona ifotony dia nahitagna fandikan-dalàgna 5 be zao. Teviala misy karazany 4 amin'ny toerana samihafa fagnanaovagna charbon tsy ara-dalàgna no tsy nazahoan-dalagna dia 4 ary samby amin'ny toerana samihafa ihany koa. Ary hoe ny olo tatra ampagnanaovagna charbon teto fa 3 lahy hafa kosa nilefa fa araka ny loharanom-bovônazo dia misy ny mpagnafatra sy mpampiantragno ary mampiasa ireto mpifindra-monigny izay avy eto Nosbe izay magnano asa ratsy ireto ka efa natolotra fitsaragna na mpagnafatra na ilay nafarigny. 17 metre ny halavany fatagna charbon hita teto Andranomanintsy mariny Amparibe faritry Montpasso avaritra ny Rapaly izay misy fary fangalagna rano fampiasain'ny ponina eto Nosbe amin'ny alalan'ny jirama. Araka ny lalagna dia tsy azo atao ny manapaka kakazo 25 ka hatrany amin'ny 50 metre miala na magnodidigny ny fary, lalandrano, loharano, revorevo na amin'ny tany-panjakana io na amin'ny tany société na amin'ny taninao manokana fa mahavoasazy. Na eo aza nihetsiky fagnentagnana sy fampafantarana ary fandraisana andraikitry izay ataony sampandrarany rano sy ny ala sy vondron'olona ifotony eto Nosbe amin'ireo mpagnano asa famonoagna sy famotegna ala fa indrindra ny fagnanaovagna charbon tsy ara-dalàgna ary amin'ny toerana tsy tokony agnanaovagna izegny dia efa maro amin'izy ireo no miakatra fitsaragna miafara amin'ny figadragna aza ny sasany. Atsika tompotany mihitsy zany manolotra hoe eto misy kakazo eto anovan'ireo charbon zay zany raha misy ka entany zany tsika tompotany zany mba ho sarotiny avy koa hanara-maso zany ny tantsika avy koa ny volo efa natsabotsika ary entany koa zany tsika vahiny izay mpiavy mba tsy hanimbanimba fahatany tsy hanano filana arabola amin'ireo resaka atiala reo satria tokony hanao tady vola hafa atsika fa tsy mamono kakazo dia manano charbon tsy izay ihany zany ny raha afaka ivelomana fa misy asa hafa tokony azo ivelomana ka izay zany anentanantsika rehetra zany samby hanadra ny tontolo iainana atsika satria tena simba ary poto kokoa zany le atiala raha tatia Montpasso zany tena nojerena. Mehe mijotso zay le aben'ny rano na nivon'ny rano ao amin'ny fary ke lasa mijaly zegny olo zao tia amin'ny rano figiana tokony hoe mandraindraikitra zegny ny olo jiaby aminazy io na voaritry io fary io hitatsika fa manjary sahirana atsika amin'ny rano igiana tokony mba hoe mba mametraka le komite io miaro io fary jiaby 20 folo
satria non seulement izy natao rano giano fo fa misy asignano koa zegny io fary io izay izay rano taloha jiaby tany ka io zegny mila arovatsika tsara aloha zegny atsika hiara entana na amin'ny autorité locale io na amin'ny société civile mba hiara entana mba hiaro ireo faritsika jiaby io fa izy mivolagny teo igny ao zegny no baziny rano izay giatsika nosy be eto ke raha vao robaka zegny io bassin versant jiaby io mazava ho azy fa maheritry ilay fary io koa zegny atsika ma tsisy rano giany misy olo mampikarama sy mamelo ary mampiantragno ireo mpifindra-monigny izay avy eto nosy be ka magnano teviala sy fanaovagna charbon tsy ara-dalagna ka misasaka ny vokatra hazo raha mahazo charbon fologony ireo mpifindra-monigny izay magnano charbon dia 5 gony ho an'izy ireo ary 5 gony kosa ho an'ilay olo mampikarama sy mamelogno ary mampiantragno izy ireo izay ny fanadihadiana momba ny rano tany anosy be ny rano dia avy amin'ny tany izany hoe avy amin'ny sol ilay tany diavintsika kirakiraintsika anjakantsika ny rano sady asaintsika amin'ny angady io no resana fa tsy ilay tany amin'ny ankapobeny hoe la terre na the earth amin'ny teny anglisy